raha ny vaovao ray farany moa dia tafakatra 7 no namony ainy tao anatin'izay fandalovan'ilay rivodoza Haruna teny amin'ny ilany atsimon'Nosy izay fa mahazo vahana ao an-drenivohitry Toliara ny fandrombana fananan'olona taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Haruna. Akoatr'izay dia tondraka ihany koa ny rano vokatr'izay rano tondraka izay dia iaran'izay fahatondrahan'ny rano izay ny tombony gendarmerie ao atoeran'ny vola rava fitsirako torson nanangona ny vaovao. Trano mihoatra ny 20 voaroba omaly 4 febroary tao an-drenivohitry Toliara. Ireo trano lozan'ny tompony noho ny fiakaran'ny rano ny tena lasibatra araka ny taritra voaray. Natoko fa nisy tokoa zany ny fandrombana tany Toliara amin'ny tranon'ireo trabona izay voatery lozan'ny tompony noho ny fisian'ny rano. Tsara marina zany fa ny mission-nay ato amin'ny gendarmerie dia mazava tsara mihitsy rehefa misy ny cataclysme matériel ohatran'izao dia voalohany mission de alerte dia secours ary aveo protection ny fiarovana ny fananan'olona. Tsy mora ny manao ny asa satria izay atao amin'ny gendarmerie koa zany dia trabona ny faritra Toliara any. Raha maka ohatra fotsiny zao ny kazerina ny Tsianaloka sy ny kazerina ria Mahavatsy dia 100 isan-jato ny lasan-drivotra ny tafo ary ao anaty rano ny kazerina amin'izao fotoana tsara miteny kazerina dia ny bureau sy ny toeram-piainan'ny gendarme no mitiko-tena amin'izay zavatra zay. Verina amin'ny resaka andresana teo ilay fiarovana ny fananana. Efa nisy fivoriana zany nataon'ny OMC région MO région any toerana ny gendarme miaramila sy ny tafika dia ao anatin'ny asa misy zareo amin'izao fotoana izao misécuriser ireo zay trabona. Ny fantainam-pelaka reo tompony dia manaona misy fanampina gendarme avy any ivelany mandeha makany araka ny lazako teo zany dia tsy ao Toliara ihany ny trabona ny gendarme fa ny tombony zandary amin'ny faritra ny Atsimina dia saika misy fahavoazana avokoa na ny any Sakara io na ny any Morombe io na ny any Ampany io na ny région ny Nosy any amin'ny région Nosy na région Androy dia tratran'ny fahavoazana trabona daholo dia samy mandray ny ndraikiny any toerana daholo zany ny zandary fa tsy misy fandefasana zandary amin'ny toerana hafa koa fa dia samy migerer ny situation any misy amin'ny toerana misy anazy any tsirairay. Mikasika ny fitandrona fandriam-pahalemana any Atsimon'Nosy ary indrindra momba ny ady amin'ny alatromby dia nilaza ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena fa mitohy izany. Mikasika ny situation any atsimon'ny Madagasikara ny amin'ny région ny Nosy plus précisément dia tamin'ny voalohany herinandro teo dia nisy dia nataon'ny commandant gendarmerie pirenena sy ny secrétaire mpanjakana militaire gendarmerie pirenena tany Fort-Dauphin ary tonga tany tanànany amboasary tsy misy ny zareo mijery fotony ny zava-misy any toerana. Nahafapo zany ary nahafinaritra ny vahoaka nahafapo ny vahoaka zany ny fahatongavana tany ina moa natao tany zany dia nandresy lahatra n'ilay olona fa niady amin'ny alatromby dia tsy vitan'ny mpitandron'ny filaminana rery fa ilaina ihany koa ny fandraisana anjaran'ny vahoaka ary ireo département ministériel rehetrarehetra. Ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena dia manamafy ary miantso ny fiara-miasa avy amin'ny olo-pirenena rehetra amin'ny fanomezam-baovao raha misy tranga mampiahiahy.